dia mbola amin'ny fifaliana hatrano ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana izay fampahirizantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Mafy tokoa ny zavatra trehana amin'izao vanim-potoana izao, kanefa izay ny tombony miaraka amin'Andriamanitra, ny teny fikasana mahafinaritra izay omeny, kanefa ambadika izany rehetrarehetra izany dia misy fampitandremana. Dia hivavakitsika zao Andriamanitra ray ao, misaotra ny mandrakariva izahay satria na tsy hitany masonay azy ianao, na tsy sapany tananay dia misy ianao, ary mijery ny olonao mandrakariva manoloana ny zavatra andalovana na ho fifaliana na ho fahoriana. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia miasa amin'ny fahariponao ianao, mamindra fo mandrakariva ary tsy mitsahatra fa manome toromarika ny olonao mandrakariva mba hatsapany fa fitiavana ianao. Ary marina tokoa ny teninao hoe mahalala ny hevitra hiheverana anay ianao, dia tsy hevitra tonga loza fa tonga fiadanana mba hanananay fanantenana ny amin'ny farany. Mangataka ny fanahinao mahery mba hiasa indray Tompo, hanokatra ny saina mampanahinay hisambatan'olona, hiasa tanteraka eo anivon'ny fiangonana kristianina rehetra, hiasa ao anatin'ny olonao izay mandre miafatra, hiasa eo anivon'ny firenena mba hatsapany fa tsisy lalana, ahafahana miala amin'ny fahasahiranana sy ny fahoriana ty amin'ity zao tontolo izao ity, afa-tsy ao aminao rery any dia amin'ny alala ny fahaizana miaino sy ny fankatoavana ny teninao. Ko dia mitenena Jehova fa mihaino mponopono amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Taona 2023 teny fikasana mamaritra nyity taona ity dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 4:30 izay fa natombokontsika nahazavaina, izay misy fitohizany amin'ny resaka fanompoam-pivavahana tanterahana amin'izao andro faran'izao izay efa nahazavaintsika, kanefa voatery tsy maintsy niverina taty amin'ny teny fikasanantsika, tsy mifanohitra akory ireo zavatra io fa tena mifanazava sy mifameno mba hananantsika toe-panahy araka an'Andriamanitra. Jeremia 4:30 dia izao no voasoratra hoe: dia hanao fanekena mandrakizay aminy dia nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana dia ataoko ambony kosa mba tsy halany amiko teny. Mahafinaritra somary nahazavaintsika satria betsaka ange ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao rehefa mandalo toe-javatra sarotra ny vahoaka no maka andiny tsoratra masina ary mampanantena zavatra tsy ratsy ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa saingy ny fahadiso-kevitra dia zao: le zavatra ombadiky ny teny fikasana tsy ambara ka manjary miteraka fahadisom-panantenana ho an'ny olona rehefa tsy tanteraka aminy ilay teny fikasana. Ary io no mahatonga indraindray ny fitako ao anatin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara, satria misy dia milaza mihitsy hoe raha olona mivavaka amin'Andriamanitra na ny olo tena amin'Andriamanitra tsy mba marary mihitsy. Ny tena kristianina marina tsy misy loza miatra aminy, tena kristianina marina hitobohan'ny vola sy ny harena sy ny zavatra rehetra. Zany rehetrarehetra zany mahatonga ny olona mindrohatra, ary rehefa manantona an'Andriamanitra izy dia izay no katsahany. Fa le fipetrapetraka Andriamanitra sy ny zavatra ombadiky ny teny fikasana tsy saintsain'ny olona izay nazavaintsika tamin'ny farany, tsy mohemepoana ny teny fikasana. Mahafinaritra. Ary raha ity teny izay raisintsika ity izay mamaritra nyity taona iray manontolo ity dia fanekena mandrakizay tediavin'Andriamanitra ampahafantarina ny olona indrindra sika eto amin'ny firenena, satria fantatritsika fa ny firenentsika dia firenena mivavaka, ka na dia ao ary ny fisavoritahana, ny korontana
ny tsy fitovizan-kevitra maro isan-karazany mampiseho ny lehibe ny famorompon'andriamanitra zany satria tsy manatsoaka ny fanekena zay efa nataony eo andriamanitra io fanekena mandrak'izay mihitsy ary ny zavatra tena lehibe de hoe ny tena tsy tsarako ny amin'ny fanasaovako azy fa amin'ny olona zay mahatsapa ny fatanteran'izay teny fikasan'andriamanitra zay manjary tonga ao amin'ny fatahorana an' Jehovah araka ny tenin' Jehovah hoe ary ny fatahorana de ataoko ampony mba tsy alany amiko fa saingy tsy jerevan'ny olona hoe inona ny natonga an' Jehovah nampafantatra an'izay rehetrarehetra zay resahantsika hoe misy fifandraisany satria nisy vanimpotoana tetotsika nanazava ny fifadikanina hoe tokony ho fiainana zay mbola ho tohizantsika raha matadidy isika zay nanaraka tsara n'izao fampahirezan'izao de nefara tao amin'ny fifadikanina nataon'i Jesosy rehefa natao batisa izy nyfadianana 7 andro sy 7 alina ary teo mijanona antsika ary mbola mitoy ny fanazavana fa mameno azy tony teny fikasany tony mba hananatsika fitondratena araka ny sitrapon'andriamanitra mba hatanterahany teny fikasana amintsika isambatan'olona tsy raharay avy teny fikasana omen'andriamanitra io raha mampatsiaro vetivety de nampitaina tamin'ny firenen'ny Joda tamin'izany vanimpotoana zany satria Jeremia no nirahana kanefa ny zavatra mitranga tsy ninoany Zedekia mpanjakan'ny Joda le teny nampitaina taminy satria de neniny Jeremia ho babo mandritra ny 7 taona ao amin'ny tany Egypta de mbola ho hitantsika koa moa inona ny zava-miafina finoson'izay 7 taona zay ifandraisany amin'ireny fifadikanina nataon'i Jesosy Kristy nandritra ny 70 andro sy 70 alina ireny mifameno mifanazava mba ahafantarantsika lalam-piainana manjoa antsika amin'izao vanimpotoana zao sy zay tsy maintsy efa rahantsika fa raha jerevana zay teny fikasan'izay de mena ny firenen'ny Joda firenena mpivadika firenena miala tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra firenena tsy nino ny tenin'Andriamanitra fa firenen'ny Joda io ary niza zanak'olombelona rehetra na tsy mivavaka ary rehefa anononana teny fikasana de le teny tsara tiany tahaka an'ity hoe ny tsy tsarako amin'ny fanasoavako azy fa ny atahotra an' Jehovah tsy sitrany satria ny fatahorana an' Jehovah de miseho amin'ny alalan'ny finoana ny teny zay ampitaina aminy inona moa no natonga an' Jehovah iteny an'izany ny zavatra hiandry azy ireo satria fomba n' Jehovah mbola hampatsahivitsika iny ray mandeha ohatran'ny loza nampahafantarina azy ho babo an'ny Babilôna natonga antsika nyresaka nazavaintsika zany tamin'ny taona 2022 hiditra taona 2023 hoe vanimpotoana manahony zao vanimpotoana zao vanimpotoana fivoahana amin'ny tany Egypta ary izotra amin'ny lalam-panafahana andova ny tany Kanana kanefa misy lalina tsy maintsy izorana ary misy zavatra be dehibe hitranga eny am-pandehanana eny ary de hitantsika fa rehefa mivoaka ny zanak'Israely nisy ny loza nanaraka azy de ny Egyptianina zay nanentsika azy ary mitanjona an-kendren'ny Egyptianina nitondra ny miaramila tamin'ny soavaly be dehibe faran'izay matanjaka tsy de hoe andringana ny zanak'Israely fa hanao tery manta ny zanak'Israely hamerina azy ho any amin'ny tany Egypta indray satria ireo no tsetsefiny ireo no ampiasainy ireo no ampahoriana mba amezana fahafapo ny filan'ny Egyptianina de zavatra tahaka an'izany keo ny zavatra mitranga na eo amin'ny firenena na manerina n'izao tontolo zao fandringanana fa fandringanana mitondra loza mba hatonga ny olona ho tonga ny fiemorana ka hiverina any amin'ny tany mahabe fahoriana fa saingy tsy vitan'izay ihany ny loza andalovany zanak'Israely be dehibe ny zavatra ho sedrany mandra-patonga any amin'ny tany Kanana ny fahavalo sedrany ihany
kanefa ny afatra jehova zay nomenantsika hoe jehova iado anareo ianareo kosa angina ary nampahery amin'ny mosesy jehova nahoany ianao mitarainamiko lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso tsy sitraky jehova ny fiamorana mitondra lozo io fa ny an' jehova rehefa nandroso ianao de manondy araky ny fipetra napetrany toraka zany ko ny afatra zay nampitaina tamin'ny Jeremia napita tamin'ny firenen'i Joda sy Zedekia ohatrany hoe tsy fivoahana takany any tany Egypta fa hitantsika no ny fandraisan'ireo zavatra anankiroa reo fa vokatry ny fiodinany de navelan'Andriamanitra Nebokadnezara andravarava tanteraka firenen'i Joda hitondra Zobabo any Babilôna ary voafetra ny vanim-potoana ahababo azy mandritra ny 70 taona fa maizana aloha amin'ny lafiny anankiray ny firenen'i Joda zay a tsy tena nahatoky ny tenin'Andriamanitra fa zay fa maizana ataon'Andriamanitra zay tsy fandringanana ny firenen'i Joda akory fa ho fanefena azy ao anatin'ny fahababony ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny loza maro isan-karazany enjady aminy mandritra ny fahababony mandra-patonga ny fiverena ny firenen'i Joda amin'ny Jehova hatokiny an' Jehova ka na ao anatin'ny fahababony azy de ao no hatongavany teny fikasana ny tsy tsarako amin'ny fanasoavako azy ary zany zavatra zany miandry antsika amin'izao vanim-potoana zao satria rehefa tena jerevana misehatra ara-panahy de ohatrany babo Babilôna angesika fa zay fahababony zay tsy aharitra mandrakizay fa inona ny tanjona kendren'Andriamanitra fanefena aloha ny firenen'i Joda zay tena tsy matoky zato isan-tato ny teny fikasana satria araka nyresantsika hoe matoa nomena ny teny fikasana de misy fahasoavana ataon'Andriamanitra misy fitahina arotsak'Andriamanitra misy fiarovana apetrak'Andriamanitra tsy ilaina zany teny fikasana zany raha tsy misy zavatsarotra tsy maintsy andalovana ary de marina foana na iodika vitsika na iodika vanana taona 2023 de mandary toe-javatra sarotra tsika reny ampandehanana moatsika de vitatsika famarinana zany rehetrarehetra zany zavatra indraindray ohatrany maivana amin'ny olona fa hatramin'izao mbola hady tsisy farana ange ny amin'ny aretina coronavirus ary tao ao vokatry ny fandalovan'ny cyclone teo na de somary maivana azy tsy de nanahery vaika le cyclone fa nateraky ny orana de hitatsika tsara reny saika na enika ny Madagasikara ary tsy teto fotsiny fa natany ivelany azy de nisy fetraikany loza zany kanefa misy azo atao mba fahana miala am'izany amin'ny alalan'ny fahangina sy ny fiateherana amin'Andriamanitra fa maninona mandalo am'izany manafay Andriamanitra mamboatra Andriamanitra ary io tsisy avabela anka za matoky an'Andriamanitra ka tsy hatra an'izay loza zay fa manjo na mivavaka na tsy mivavaka ny loza fa ny zavatra mitranga amin'le olona tsy mitovy hafa ny olona miankina amin'Andriamanitra tsy amerina tsontsika reny matoetoko fa fitontenen' Jesosy reny lehilahy manatsaina nandreny teny mitandrina tonga ny loza ny rika ndranonorana rivotra mifofofofo namelan'le trano tsy nianjerany trano lehilahy adala nandreny teny fa tsy nankatoa tonga ny rivotra nitafiotra ndranonorana mitovy ny zavatra nanjo fa loza ny fianjerany ary eo no madiso hevitra ny akamaroan'ny olona mifandraisana teny fikasana hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra de milamindamina tsy hiarana zany rehetrarehetra zany fa tena hiarany nytono taka ny tenen'i Jehova any amin'ny Mateo 5 aozy ohatra nataon'i Jesosy Kristy aoka ho tanteraka ianareo taka ny fahatanterahany raika zay ny an-danitra fizy mampiposaka ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy fahasoavana kanefa tsy miangatra Andriamanitra fa omeny vokatra ny famindram-pony fa toraka zany ko tonga koa ny loza na ho amin'ny marina na tsy ho an'ny tsy marina
ho an'ny matahotra azy na ho an'ny tsy matahotra azy tonga foana fa hafa ny tantanan'andriamanitra ny olona ary zay ny zavatra misy ambadiky ny teny fikasana matoa omena le teny mpitahiny de andriamanitra ohatra milaza de mibelo ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana fa ny zavatra mitranga ny olona tsy matoky le zavatsarotra satria ny antony anambaran'andriamanitra de mimelo le zavatsarotra de mba hatonga ny olona ifikitra tanteraka aminy hatonga ny olona iomana anomana ny fony amampanahy ho tafaray tanteraka amin'andriamanitra kanefa rehefa tena jerevana ny toe-javatra misy nankasitrahany ny firenen'ny Joda nankasitrahany Zedekia nge ny teny fikasana tsara ny tsy tsarako amin'ny fanasoavako azy fa izy tsy nay nipetraka tamin'le hoe Jehova iady anareo fa ianareo kosa ingeny fa niezaka tamin'ny herin'ny tenany izy tsy mino mihitsy izy hoe angaka tapitapika io ve de ho babo any Babilona kanefa Jeremia de ny teny mihitsy hoe na de miady amin'ny Kaldeana azy ianareo de tsy abinina satria nandeha tamin'ny herin'ny tenany ka nampidirina ponja Jeremia satria tsy zakany Zedekia nandre izany kanefa natany amponja ary izy tsy midiky zany hoe rehefa tafiditra ao amponja rehefa nampijaliany mimpanompon'andriamanitra zay nilazany marina de tsy ho tanteraka ny famarinany teniny fa tanteraka foana fa nisehoany famindrampon'andriamanitra na de izay ary ny zavatra mitranga amin'ny lafiny anankiray famaizana dikany famaizana fanamboarana fanefena mba tonga ny olona iverina aminy tahaka nanjoany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta niada-pinaritra ange izy tany ampiandohany tamin'ny andron'ny Josefy sy nandritra ny vanim-potoana maro fa nanadinon'i Jehova de tonga ny fahoriana ary zay fahoriana zay nampitodika azy tamin'andriamanitra ka nandraisan'andriamanitra fanapahan-kevitra mba hamoaka azy de ohatran'izany keo nanjoany reto firenen'ny Joda reto ampandalovina ho am'izany fa fanefena mba hiverina amin'andriamanitra fa milafiny anankiray tsy afabela andriamanitra nga miangatra ka hoe tsy tian'andriamanitra ny Babilona anazy ny firenena rehetra ambony tany fa nampahafantarina azy keo le marina raha manaraka tsara ny tantarany soratra masintsika fa tsy nino de fandriganana ny farany ary tsy nino hatramin'ny farany zay tandindo ny zavatra hitranga aty oriny satria ty zao tontolo zao ty no Babilona lehibe zay tsy maintsy ho potehan'andriamanitra fa maizana ny Babilona koa amin'ny lafiny anankiray fa ny zavatra mahafinaritra nefa na de eo ary ny zavatsarotra idirana avelin'andriamanitra andalo am'izany fa tokony omena isy ny fanafahana isy ny famonjena isy ny fanavotana tsy maharitra mandrakizay 70 taona de mipetraka eo le isa 70 de tahaka ny zanak'Israely indray navoaka tao amin'ny tany Egypta ndrenindreny nandritra ny 70 taona tany anefitra de tandindrinina koa le 70 taona fa misy zavatra ifandraisan'ireo zavatra anankaroa reo fa nitoky lehibe ho an'ny firenen'ny Joda de zao rehefa tapitra ny 70 taona de amangy azy Jehova de isy ny fanavotana ary eo ny fandraisana am'le hoe ny fanompom-pivavahana farany tokony tanterana am'izao andro farany zao de ny fanompom-pivavahana fanavotana zay raha mampatsiaro atsika nanaraka ny fampaherezana teto ny andro fanavotana de vanim-potoana anankiray idiram-pisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra mitaraina ny feo-tsazo tononona misolotena ny zanak'Israely amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mikasa andringana ny zanak'Israely ary voafetra ny vanim-potoana hijanonana amin'ny efitra masina indrindra fa rehefa vita ny asa fanelan'elananao de raha mitsanganao mpisorona be ka velona soamatsara de zay midika avitra ny zanak'Israely fa misy zavatra takiana kosa amin'ny zanak'Israely eo anatrehan'izay mandritra ny vanim-potoana hijanona ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra de ny fampahoritena na nazavaintsika teto le fifadekana tokony ho fiainana tsy hoe miandro fotsiny fa ao mpisorona be fa misy zavatra koa andrasana amin'ny zanak'Israely fampahoritena zay le fiverenana am' Jehova am'izao vanim-potoana zao tsy misy tsony mpisorona be na de misy ara sasatsasany mbola milaza fa ranona ny mpisorona be
tokana mpisorona be atsika ary voalazany bokyny Hébreo zany de Jesosy Kristy zay lasa namaky ny lanitra miditra ao amin'ny efitra masiny indrindra ny an-danitra manatanteraka fanompom-pivavahana mitaraina amin'ny feo tsy azo tonoana ho atsika fa voafetra ny janonana io fa rehefa tonga ny ataperan'ity zao tontolo zao ty hitsangana izy ary tsy ho faty eo Jesosy ary am'izay vanim-potoan'izay le andro fanavotana ifandraisany amin'ny fahababony zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tao amin'ny Babilôna ho lasa babonky ry Zedekia ny fireneny Joda ary ao anatin'izany nefa natongava ny teny fikasana le hanao fanekena mandrakizay aminy a de nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana de ataoko ambony kosa mba tsy alany amiko misy antony io afatra ho an'ny fireneny Joda babo ao Babilôna de raha mahay mijery tsara ny soratra masina io tantarany Babilôna io no sary ny ohatra entin'i Jesosy Kristy ilazana ny farany satria tsy maintsy horavana Babilôna lehibe ary rehefa horavana Babilôna lehibe de zay ny vanim-potoana atongavan'ny Kristy eny amin'ny rahona lanitra ho tanteraka ny fanavotana de tahaka ny arabaky teny ny fireneny Joda tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tapitra ny fitopolo taona de nivoaka izy nafahana izy de ao anatrehany zany rehetrarehetra zany sary tandindona ny fanafahana atsika zay nahatoky voavolavola tsara ino an'Andriamanitra ary zany rehetrarehetra zany nosotomintsika isotomantsika lesona amin'ny tenintsika sana zay nomenantsika hoe andaritra hoe zavatra sarotra tsika vanim-potoana famolavolàn'Andriamanitra taona 2023 famolavolana ao anatin'ny zavatsarotra mafy sy ananantsika toky ny teny fikasana zay nomeny fa de hitatsika moa tao anatin'izay teny fikasana zay nomeny zay ny fomba ndreo zanak'Andriamanitra hatram'izay teny fikasana tsara tia mo tanteraka amin'ny tenany fa le zavatsarotra ambara tsy nihino mihitsy izy de nandray ohatra tsika ohatra tamin'ny andro noa Andriamanitra nge tsy tonga de nahatonga safodrany ary zay le famotrampon'Andriamanitra lehibe fa lazainy de mimeloa tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany zanak'olombelona manenina ka tonga safodrany fa misy zavatra kendren'Andriamanitra ny fe-potoana omeny melohan'ny atongavan'ny safodrany satria miandry le olona mandrehany zany mino ve satsy faramino de mibebaka fa tsy nisy afa-tsy nohavary mianaka nanaiky ringana daholo ny olona tamin'izany vanim-potoana zany tahaka ny tao Sodoma sy Gomora koa voafaingana tato ianao ry lota hoentry zay anao rehetra ny vady aman-janakao mba am'izay anao rehetra ilazao asavy miala tato oravako ty fa tsy tonga de nandrava ny Sodoma sy Gomora nge Jehovah fa nisy fotoana nomeny ary zay fotoana nomeny zay famotrampon'Andriamanitra iandrasany atraizany fiverenan'ny olona amin'Andriamanitra fa tsy miverina ny olona natao nompanao vazivazy ry lotako rava Sodoma sy Gomora tafavoaka lota efa mianaka ary nisy koa nefa eny am-pandehanana mbola misy afatrafatra zay le fandrosoana tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny fiamorana raha miala teto ianao ry lota de zao ilazao aza misy mierikerika fa ataovy zay amonjenao andry vohotry re mba tsy alany ringana anao tafavoaka ihany tao Sodoma sy Gomora lota mivady sy ny zanany rovavy tsy mandeha ny vinatiny ary ny olona tsy nino ringana tao daholo fa ny salasala koa ny vadiny lota le ahonako herika ave de ho ringana ary zay le fierehany zay marika ny fiamorana ary io no anatra ho atsika taona 2023 tsy taona iamorana ka iverenana any am'izay fa nampitondra fahoriana fa taona androsoana kanefa raha androso tsy misy fiadakadanany zany isedra zavatsarotra fa mahatoko kosa ny teny fikasan'Andriamanitra satria matoa nomena ny teny fikasan'Andriamanitra de isedra zavatsarotra fa ny azo antoka ho tafavoaka fa ny olona nga mino am'izany
fa le toetra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, toetra ny olona tao Sodoma sy Gomora, toetra ny olona tamin'ny safodrano. Ozy Jesosy zany koa mbola toetra ny olona amin'izao vanim-potoana zao, kanefa tsy hotoriana ary avy ny filazantsara, fa tsy maintsy toriana ny filazantsara. Reo dia mbola misy lota ihany, reo dia mbola misy vadiny lota ihany, reo dia mbola misy zanaky lota ihany, zay anaiky hiainga, satria tsy maharitra ny fiainana aty amin'ity zao tontolo zao ty, izay entina ilazana fa misy fiainana tsara no manin'Andriamanitra ho antsika, ary mbola miaintsika amin'izao vanim-potoana zao, tsy fantatritsika ny fiverenan'i Jesosy Kristy fa ny azo antoka fotsiny de ty mahatoky ny tena fikasan'Andriamanitra na de eo ary ny toe-javatra sarotra, tsy tsaratra ny amin'ny fanasoavana atsika eo Andriamanitra eo. Indraindray mety tonga amin'ny toe-javatra heverina tsy ho tafavoaka isika, fa tsy herin'olombelona ny mahatafavoaka, fa ny vahaolana mitranga rehetra de misy sandron'Andriamanitra mitsotra mba ahafahantsika mivoaka amin'izay zavatra iray. Ary zay le resahantsika hoe antso mba hiverina amin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nitondrany azy mivoaka tao amin'ny tany Egypta, mba anaiky amboarina eny am-pandehanana, zay tokony hoe tena le fifadikanina mba ho fiainana mandritra ny 7 taona, fa tsy tanteraka ny zanak'Israely ange zany ringana ihany izy tena ampandehanana teny raha natafavoaka tao amin'ny tany Egypta azy, de torak'izany koa ao Babilôna, fanefena, fanamboarana, fa tsy maharitra mandrakizay, fa misy tandindona asehon'Andriamanitra amin'ny androm-pahavelomantsika mba hisaintsainantsika le fanafahana lehibe, de ny fanafahana ho afaka amin'ity zao tontolo zao ty, zay mangeja, manandevo, ary misy ny fiainana mandrakizay ho manin'Andriamanitra. Kanefa ny miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe zava-panahy fotsiny de hoe mivavaka fotsiny, fa mitsinjo ny ara-nofontsika izy, ary fantatr'Andriamanitra zavatsarotra andalovantsika, ary zay ny mahatonga azy manao an'izany ka misy fifandraisana ozintsika amin'ny andro fanavotana, satria amin'ny vanim-potoana hitsangana mpisorona be eo. Zay ny fataperan'ity zao tontolo zao ty, zay tsisa fa Jesosy inona ny tokony ataontsika, de efa nazavaintsika teto, tsisy afa-tsy ny fiverenana amin'ny Jehova, mahatoky ny teny-tsikasana zay nomeny ary tanterahana ao anatin'ny fampahoriteny zany, dikany fandinihan-tena, fandraisana fanapahan-kevitra, hiala amin'ny ratsy, zay le afatra nomenan'ny Solomona tany amin'ny boky ny tantara, raha ny olona zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka, dady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanoana, amela ny heliny aho, zay mifototra ny fifadikanina. Ny olona nitsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena, fa netretena ange ny fifadikanina, zay le fiainana osika, tsy fomba tanterahana ao anatin'ny ray andro, fa tena fiainana iainana. Ary teo nijanona ny fanazavantsika zay mbola ho tohizatsika, mba hietrehantsika zavatsarotra tsy maintsy andalovana, satria tsy ny taona 2023 ihany ange, fa ho hitatsika fa isaky ny miova ny taona de misy zavatra fahafa mitranga foana, tsy misy fitsaharana ety amin'ity zao tontolo zao ty, loza miantona mandrakariva miandry atsika, na tsara na ratsy, na mivavaka na tsy mivavaka, fa inona ny antony teny fikasana, teny ho fiarovana anao mba hahafahanao miomana ny amin'ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana eo ambaniny fitantanan'Andriamanitra. Mandray ohatra anankiray tsika na de fandraisahantsika ihany azy, mifanindran-dalana tao anatin'ireny safodrano ireny, satria ty teny fikasana ty de fampahafantarana Zedeka sy ny fireneny Joda ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana ho baba ho Babilôna. Fisy tsy ninao zany, ary zay no natonga azy napiditra tontra any Jeremia, ny teny fikasana tsara teny, fa zany io baba ny Babilôna zany ohatra ny manopa azy zany, ohatra ny manao zinina azy zany, enao
olona mpitantana amin'ny fireneny joda ka anao tenitenenina am'izany satria o ambany fahefany jeremia fa niasa tsy mitovy ndray iraka andriamanitra fa tsy natao hitantana fanjakana fa natao kosa hanambara ny marina ho amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ao nampidirina ponja jeremia tsy afaka nanoatra fa tanteraka baby ihany fireneny joda ary any vo tonga saina any vo miezaka tsy kelikely miverina amin'andriamanitra fa rehefa tonga ny vanimpotoana ka tafaverina amin'andriamanitra zay le andro fanavotana ary zay ko fanompom-pivavahana tanterana am'izao vanimpotoana zao satria tia zao tontolo zao tena ny babilôna lehibe tsy mora ny zavatra miandry ao babilôna tsy misy fiadananao tsy misy fahasambaranao raha hiezaka mieriny tena kanefa ny zavatra hita ao babilôna de fampanantenana zavatra mamirapiratra reto a de anorohevitra atsika misy ao am'le gropy mitombo ny fahalalana kristy fampianarana ao manazava amin'ny antsipriany zavatra hitranga amin'ny andro farany manazava ny bokon'ny daniel raha azosika atao de midiro le gropy eo mba hameno ny fampahirezana zay raisitsika fa inona ny zavatra mitranga na ny safodrano tany tamin'ny andro nany nandravana ny sodoma sy gomora misy ny famindrampon'andriamanitra nge tsy tonga de nataony io fomba ny jehova mihitsy no manambana milaza loza fa raha miova le olona tsy tanteraka zany raha nibebaka angeny ny olona tamin'ny andro ny safodrano reny tsy natonga safodrano zany jehova raha nibebaka angeny ny olona tao sodoma sy gomora tsy niravan'andriamanitra zany sodoma sy gomora satria abrahama ary nidongy nitaraina tamin'i jehova raha mahita olona 50 marinao anao de hoaringanao miaraka ny meloka ny marina tsy andrikana ny tanàna zy raha mahita 50 ny ady varotra raha tena nyjereva natao sodoma sy gomora zay toerany lota tena azo antoka tanteraka mihitsy fa raha misy olo marina anankiray tao tsy nandrava jehova fa ny zavatra hita ndraindray ny olona mieritreritra mandinika ny soratra masina hoe olona efatra ihany no hita fa marina tao de rylota efa mianaka tsy marina zany rylota fa samy tsy marina daholo ny olona tao sodoma sy gomora ary zay tsy fahamarinan'zay no natongavany le teny mba hampieritrretana azy fa misy ny tsy marina mitoetra ny faratsiny tsy tapa-kevitra iainy ny tenin'andriamanitra fa misy ny tsy marina nandray ny tenin'andriamanitra de nandray ny fiepetra de navotan'andriamanitra zay lota zay ny antony nandravana ny sodoma sy gomora fomba ny jehova no manambana ary zay fanekena ny teny jehova zay efa ao anatin'le lalany ny fifadikaniny miverina ao amin'i jehova manetry teny manaiky angina manaiky ny sitrapon'andriamanitra de raha iverenantsika kely ny tantaran'ny jona efa miaitsika teto ihany ko raha nanomboka nanazava ny fifadikaniny itsika jona toko 7 fitiniko vetivety inona ny zavatra nisy ny rahana jona ao Ninive tanàna faran'izay ratsy tanàna petraketraka tanàna masika tanàna mpamon'olona tanàna tsy mivakiloha amin'andriamanitra de ny rahany jona tafapaka ny lanitra fa ho tany Ninive ndao ianao irahako fa horavana afaka 70 andro azo jona fomba ny jehova no manambana fa ao anatin'izay elany elam-potoan'izay mijery ny olona izy inona ny fiatraikany ny afatra zay nomena azo lazaina mety ho hafahafa mitsika ny mandre any ty fa ny afatra nampitainy jona tamin'ny mponiny Ninive avy tamin'i jehova horavany jehova ty tanàny ty azo lazaina teny fikasan'andriamanitra tsy afa-misaraka ny loza sy ny fahasoavana ao anatin'izay teny zay horavako ty tanàny ty fa tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany ohatran'ny ankolaka ny tenenan'i jehova ndana
teneny sao de mbo tonga ny fibebahana miafina ao anatin'ny fibebahana zy miantson'andriamanitra ao anatin'le afatra nampitainjona miantso mba fiverenana am' Jehova. Inona ny zavatra mitranga fomba ny Jehova manambana horavana tanànany Ninive fa rehefa nandrean'izany ny mpanjaka jonatoko 7:14 am'tianatsika n'izay rehetrarehetra zay. Ary jonany atomboka nandeha tao tanàna laliny indray andro ka nitoroy rehefa afaka 7 andro horavany Ninive. Inona ny vokatra zay teo amin'ny olona? Nino n'Andriamanitra ny olona mponina tao Ninive, natoky le teny le olona ny rahan'i Jehova. Nino an'Andriamanitra ndikan'le mino nanaiky ny famarina ny teny nampitondrainy any Jona ka niantso fifadikanina sady nitafy lampavosona hatramin'lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no nireny mpanjaka ny Ninive zany de nitsangana ny ala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjom-boninahiny de nisarona lambavosonana sady nipetraka tamin'ny lavenina tsy nitovy tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny Jeremia. Ho babo any Babilôna ny mpanjaka sy ny vahoaka ny ome natao mampanao vazivazy ary tsy vitan'izay nietraketraka tamin'le mpanompon'Andriamanitra nampidirina ponja. Tonga indray Jona ny rahana rehan'ny mpanjaka hatrany amin'ny mpanjaka mpitondra firenena ary nanome baiko ny olona teo ambany fifehezana hiditra tamin'ny fifadikanina tsisy afabela de niverina tamin'Andriamanitra. Nino an'Andriamanitra miantso fifadikanina nitafy lampavosona hatramin'lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no nireny mpanjaka Ninive zany nitsangana ny ala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo-moninahiny de nisarona lambavosona sady nipetraka tamin'ny lavenina nasaina nantsona sy nambareran'ny Ninive nididiny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isany andrianina akory na olona na biby fiompy de ny ondra manosy sy ny omby eny aza vela isy inana na isotrorano akory ireo foka samy sarina lambavosona na ny olona sy ny biby fiompy ary eo ka hitaraina mafy amin'Andriamanitra ary eo ka samy afoy ny lalany ratsy sy ny famozany eny an-tanany avy izy rehetra fa ngamby iverina ihany Andriamanitra ozy kanenina ary ala amin'ny fahatezera amindrehitra mba tsy ho lanindritra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ozy ny nataondreo tamin'ny alany tamin'ny lalany ratsiny nanenina izy ny amin'ny loza zay nolazainy amelezana azy ka tsy nataon'izany. Io ihany ny fomba azo atao miverina amin'Andriamanitra miala amin'ny lalan-dratsy mangina ozy Jehova zany miado anareo mandroso ozy Jehova am'izay vanim-potoan'izay jereo ny zavatra mitrangy tsy nitanteran'Andriamanitra ny loza na tonga tsika ndresaka raha nibebaka ny olona tamin'izany vanim-potoan'izany raha nare ny safitrano zay nikasain'ny Jehova natao tsy nasian'ny Jehova safitrano fa tsy nibebaka ny olona. Raha nibebaka ny olona tamin'ny andravanan'ny Sodoma sy Gomora tsy andravan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora fa tsy nibebaka ny olona kanefa ty ary io zavatra iritsika mbo tanteraka eo firenena izy toe zavatra sarotra andalovana mino ve ny firenena fa raha mino taka mimponina Ninive hatrany amin'ny mpanjaka ka ndray fanapa-kevitra hiala amin'ny faratsiny angina manoloana fahavalo rehetra. Inona zavatra hitranga hitan'ny Jehova no nataon'ireo tamin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny de nanenina izy ny amin'ny loza zay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony izany. Zany zavatra zany tena modely ho atsika mba fahatsika mifikitra amin'Andriamanitra ao anatin'ny andro fanavotanytsika teny fikasana tsara nomen'Andriamanitra kanefa miafina ao ambadiky ny teny fikasana ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana. Mino zany ve zasenao, mino zany ve zay manatsofina fa ny antony tenenana zany mba fahatsika miomana ary ny fiomanana tsara indrindra de tsotra fifadikanina fiaina miverina amin'ny Jehova miala amin'ny lalan-dratsy araka ny teny zay nampitainantsika hoe andro fivoahana rere olona zao de ny afatra ho an'ny voaka tao amin'ny tany Egypta Jehova hiady anareo fa nareo kosa angina lazao amin'ny zanak'Israely mpandroso tsy miemotra mihitsy fa mandroso ho any amin'ny lalam-baovao apetraka Andriamanitra foana
tahaka ny tany afatra ho an'ny fireneny Joda sy ry Zedeka mba hiverenany fa ny zavatra mitranga ke fireneny Joda hoan'ireo fidin'Andriamanitra ange zany tsy nino zavatsarotra antalovana zay no nahatonga azy ho baby tany Babilônia de tsika ave ilaza fa marina no fireneny Joda fa rehefa jerevana ty zao tontolo zao ty mpiodina tsy matoky an'Andriamanitra de inona ny vokany babo eto Babilônia eto am'ty zao tontolo zao ity tsy maharitra ny eto de anazavintsika inona ny ifandraisan'ny roapolo taona ndrenindreny ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta vao tonga tany amin'ny tany Kanana inona ifandraisany amin'ny fitopolo taona nahababo tao Babilônia fa rehefa tapitra ny fitopolo taona voaka tamin'ny fahandevozana ndraikeo ny fireneny Joda tamin'izany vanim-potoana zany fa zany ny zavatra misy am'izao vanim-potoana zao ka na inona na inona zavatra mitranga de fivoahana tao amin'ny tany Egypta andehany amin'ny tany Kanana ninona zavatra mitranga ohatran'ny hoe fivoahana ho babo ao Babilônia fa misy ny teny fikasan'Andriamanitra miaro antsika ihany ko fa tsy maintsy ho tafavao tsika satria misy mpisorona be ao taraina ny feotsazo tonoana ao amin'ny efitra masina indrindra mampahorotena avetsika ka hanana ny toepana tonona toniny ve mampiantso andro fifadikanina mba hatonga an' Jehovah anenina ny amloza voninahitro amin'Andriamanitra zay ihany vavatsika misotranao Jehovah-Andriamanitra ray de ny omenao mbo fampahirizana ny mandrakariva satria ny teny fikasana tsara teny ho tanterahana tsy azo raha tsy manana ny fanetreteny zay anaiky ny fitsipika rehetra petraka ao jereo manoka nyity fireneny ty fantatrao ny zavatra miandry azy ary ty zao tontolo zao ty mihitsy betsaka ny olonao manerina ny zao tontolo zao kanefa de hitantaratra vetseverona ny loza maro isan-karazany fifamonoana adin'ny firenena adin'ny fanjakana hita fifanenjehany eo amin'ny samy kristianina eo amin'ny samy mpivavaka ny tsy fitovizan-kevitra ny amin'ny fandraisana ny teninao ary indrindraindrindra eto amin'ny firenena ny tsy takona fenina aminao indrindra amin'izao vanim-potoana any manana fifidianan'izao misy zavatra tsy ankasitranao toe-pana ananan'ny olonao mamela heloko mamindraha fo fa naino masina hiasa tompo mba hahay angina zay mana-tsaina de matoko sy mino izay fa ho tanterahanao ny tena na de eo raha ny fiodinana de tsy tsaranao amin'ny fanasoavana anay misaotra indrindra ray ianaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao na fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva